Fanambola velona amin'izao fotoana izao ny firongatry ny tsy fandriampahalemana na ny an-tokantrano io na ny an-dalambe eny fa ny anivon'ireny banky araka ny vao hitantsika vao tsy ela akory zay misy ny karazana teknôlôjia avo lenta système de télésurveillance fiambenana baikon-davitra atolotry ny orinasa anankiray dia ny Dirickx izany entina analana fitaintainana ho an'ny maro ao anatin'izay tsy fandriampahalemana izay. Manodidina ny 5,4 ka hatramin'ny 2 no mametraka ny système de télésurveillance na fiambenana baikon-davitra araka ny nambaran'ny orinasa Dirickx. Nandritra ny valandresaka ao ampanao gazety izay nitanterahana nandritra ny salon de l'habitat izay nisokatra androany tetsy amin'ny parc des expositions Forelo etsy Tanjombato. Mahomby tokoa ity fitaovana fiambenana hika farany amin'ny teknôlôjia ity, indrindra amin'izao firoborobon'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana izao. Izy ity zany nataony ho hafa mihitsy zany mba les télésurveillance mba izy zany les surveillance à distance dia mampiasa le teknôlôjia zany hoe raha tokony zany dia karazana hoe gardiennage à distance. Raha ny fanaontsika ankehitriny mazy dia misy gardien sur place zany physique zany zany olona zany no sur place eo amin'ny toerana fa etonay zany dia ny teknôlôjia zany zany à distance nanaovana an'le gardiennage. Dia amin'izay fotoana izay zany les télésurveillance les centres zany disponible 24 heures sur 24 dia rehefa mahazo l'information ny alarme izy dia mi-envoyer ny patrouille na miantso ny gendarme na ny polisy eo amin'le local zany. Araka ny fanampanazavana nomenanay dia 12 segondra monja dia tonga any amin'ny foibe fanaraha-maso ny fanairana avy amin'ny hitrano mpampiasa ity teknôlôjia fiambenana ity. 12 segondra hatramin'ny 2 minitra kosa dia fantatra na vonjy taitra tsy mari-potitra na tena izy no tonga any amin'ny foibe fanaraha-maso mialohan'ny andefasan'ny mpiambina na mpitandro ny filaminana any amin'ilay trano. Natao an'ny orinasa lehibe finanan'olon-tsotra na banky ity teknôlôjia fiambenana ity.